iaino an'Andriamanitra avy amin'izany ka mendrika isaorana azy. Amen. Tadio tsara fa tsy misy olona mangetaheta ho azy an'Andriamanitra zany ny misy dia Andriamanitra mametraka etaeta ao anatin'ny olona ary le olona manaika iaina an'izay etaeta izay. Raha mbola misy an'izay etaeta izay ao anatinao vao maraina dia misy antenainany aminao. Amen. Possible mety ho reraka ianao fa mbola tonga. Possible mety manaintaina mihitsy azy fa mbola tonga mangetaheta mitady an'Andriamanitra dia misy fanantenahana ny amin'ny zavatra manjo eo amin'ny fiainanao. Avaovao ny tananao ary dia omeo voninahitra ny tompo isaory azy ny herinandro vaovao, isaory azy ny maraina vaovao, isaory azy indray ny sekoly voalohany anatin'ny herinandro vaovao izay nomeny, isaory azy fa tao aorian'ny alina dia nisy maraina, tao aorian'ny aizina dia nisy mazava, tao aorian'ny torimaso dia nisy fafahana ny fo. Avy amin'Andriamanitra zany izy avelan-dalo fotsiny. Aza hiverina toy ny hoe lojika tsy maintsy hitranga zany. Misy tanan'Andriamanitra miasa ao anatin'izany ary zany ray amin'ny anaran'i Jesosy no mahatonga anay misaotra sy mankasitraka ary manome voninahitra anao. Mahatsapy izay ny asaribidin'ny fitantananao. Tonga soa hiatrika ny sekoly maraina fanombohan'ny herinandro noho ny amin'ny fahatsapahanay fa ny fahasoavanao miasa, ny famindraponao amin'ny tsenanay dia misaotra betsaka fa isan'izay manatrika, mahita, mandre ary mandray ny fahamarinany teny avy aminao zay misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny tombonandro. Menay voninahitra mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tehaka mafy be tsika ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety ary Alleluia. Any manokantsika dia hijery loha hevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe manaraka ny dian'ny finoan'i Abrahama ao amin'i Kristy. Manaraka ny dian'ny finoan'i Abrahama ao amin'ny Kristy. Sokafantsika vetivety ary ny Romana 4:1 andininy faraky ambin'ny folo. Raha mba misy afaka dia mamaky azafady. Romana 4:11 dia 12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny famorana izay famantarana dia noraisina tamin'ny tombo-kasian'ny fahamarinana amin'ny finoana izay nananany fony izy tsy mbola voafora mba horain'ny olona rehetra izay mino izy na dia tsy voafora aza mba isaina ho an'ireny ny fahamarinana. Ary horain'ny voafora dia tsy izay voafora ihany fa izay mandeha araka ny dian'ny finoan'i Abrahama razantsika koa izay nananany fony izy tsy mbola voafora. Amen. Amen. Ny fidan'i Abrahama Andriamanitra anorenana fanekena. Fanekena misimisy ny natsangan'Andriamanitra teo amin'ny Abrahama, fanekena ara-taranaka, fanekena ara-pahatsarana amin'ny lafin-javatra be dia be. Ny programan'Andriamanitra tsy le taranaka loatra fa le amoaka ny Kristy avy amin'io taranaka io mba ahafahan'ny rehetra ty aoriana amin'ny alalan'ny Kristy andray ny zavatra rehetra nomanin'Andriamanitra ho an'i Abrahama sy ny taranany. Eto Paoly dia milaza fa ny finoana dia afaka arahana ary ny mahatonga an'le loha hevitra hoe manaraka mandeha araka ny dian'ny finoan'i Abrahama dia tsy ampy raha tsy iainantsika ao amin'ny Kristy. Jerevantsika anie ao amin'ny Galatiana 3:9 vetivety. Ny programan'Andriamanitra hanangana taranaka avy amin'ny Abrahama tsy olona be dia be fa olona anankiray. Programan'Andriamanitra ka taranaka avy amin'ny olona anankiray io tsy olona anankiray fa olona be dia be. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy 3:16. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana tsy lazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza maro fa toy ny milaza anankiray ary ho an'ny taranaka ao dia Kristy zany. Amen. Rehefa ny fidan'i Abrahama Andriamanitra dia ny cible ny amoaka ny Kristy. Tsy Abrahama no raisinao fa Kristy no mila raisinao.
ao amin'ny Abrahama tsy feno ny zavatra tian'Andriamanitra atao, fa ao amin'ny Kristy feno ny zavatra rehetra mety ho ilainao. Nomena nefa ny tantaran'i Abrahama mba anondro ny zavatra azontsika atao rehefa miaraka amin'i Jesosy. Amen. Ohatra fotsiny zao sokafantsika indray ane manokatra foantsika zany satria amin'ity taonty misy zavatra misokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Luc 13:16. Luc 13:16 amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ity vehivavy zanaka Abrahama ity izay efa nafatotra Satana izao 20 taona izao, moa tsy tokony ovahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va? Amen. Amen. Jereo zavatra nomanin'Andriamanitra ho an'le zanaka ao amin'le fanekena. Vao zanak'i Abrahama fotsiny ianao dia mendrika afahana. Dia raha zanak'Andriamanitra ianao zany dia ahoana? Mendrika anafaka. Eny, tsy haiko azonareo ve zany? Ianao manatrika eto io tsy hoe zanak'i Abrahama ianao. Fa mihoatra aloha izany ny programan'Andriamanitra. Atonga ny zanak'i Abrahama sy izy rehetra mandray an'i Jesosy ho tonga zanak'Andriamanitra. Nao tsika ijery ohatra ny ahoana ny zavatra niainan'i Abrahama vetivety alohan'ny ianarantsika ny fomba anarahana azy. I Abrahama dia malaza amin'ny resaka finoana. Anisan'ny vakitsika teto amin'ny Romanina 4:11 teo fa anisan'ny nanendren'Andriamanitra azy dia rainy mino. Zany hoe nisy karazana fampianarana momba amin'ny finoana nampitain'Andriamanitra tamin'ny alalan'io lehilahy io tokony ho tonga ao anatinao satria le finoana iny nalain'i Jesosy dia ny fenoany dia ampiainana ianao amin'izay. Tsy finoan'i Abrahama zany ny programan'Andriamanitra farany, fa ny finoan'Andriamanitra ao anatinao. Tsy ho tonga any amin'ny finoan'Andriamanitra ao anatinao nefa raha tsy nampandalovina tao amin'ny Abrahama aloha dia niainan'le taranaka be deaibe ny fandimby nanramany ny sedrainy dia tonga soamatsara Jesosy dia nasehon'i Jesosy amin'izay hoe zao le fomba ampiarana azy araka ny tokony ho izy. Sokafantsika ny Hebreo 1:20 nandininy 7 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Finoana nanaiky Abrahama rehefa nantsoina hiainga angany amin'izany tany ho azony olova, ka dia niainga izy nefa tsy fatan'izay alehany. Finoana no ivanianany tany amin'ny tany nolazainy teny fikasana toy ny any tany olona mitoetra ny anday mba amin'ny Isahaka sy Jakoba mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy. Fa nanantena azo ny tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra ny tompony marika sy mpanao izany, ary nasara azy dia finoana koa nandraisan'ny hery ananananaka. Alleluia. Amen. Sotra pasteur. Ny finoana voalaza io dia avy vakitsika to dia vakio pasteur ny andinin'ny zafady tompoko. Ny andinin'ny 7:12 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Finoana no nananteterany Abrahama ny Isaka, nanaterany Abrahama ny Isaka raha nyzany toetra izy, eny ny zanany latokana, nateriny ilay efa nandray tsara ny teny fikasana, dia ilay nilaza hoe lazana hoe avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Fa ny hevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza, ary ohatra ny avy tamin'izany no nandraisany azy. Amen. Amen. Mizara roa eto ny fomba iresahan'ny bokin'ny Hebreo ny finoana izay niainan'i Abrahama. Tapany voalohany nanaiky izy andeha any amin'ny toerana tsy fantany izay lovany. Ny finoana zany dia ianao mametraka an'Andriamanitra ho azonao itokisana na tsy feno ary ny information. Ianao zany tsy hoe feno ny zavatra renao vao miainga ianao, fa ianao vao mandre an'Andriamanitra ka miteny Andriamanitra hoe miainga dia tokony to dia miainga. Teto Andriamanitra tsy nanazava hoe reto daholo ny zavatra iainanao, reto daholo ny zavatra holalovanao, reto daholo ny zavatra homaniko anao. Tsy nampanantena akory Andriamanitra ankoatra ny hoe hitahanao alehibe ny anaranao ho ataoko fitahina ianao, zany hoe karazana tsodrano global fotsiny nomen'Andriamanitra fa ny précision le planina tsy nambarany.
fa i Abrahama ny tonga dia nametraka hoe raha vo Andriamanitra no miteny a tsy misy tokony isalasalana zany a tsy lozy zany a fa fiadanana. Nanaiky izy andeha any amin'ny toerana zay tsy fantany a ny raisiny olova. Isika indray a rehefa tonga Jesosy dia entiny Jesosy any amin'izay nandehanany. Ny asa ataoko no ataonareo koa ary raha andeha dia nanamboatra fitoerana mba ho any amin'izay andehanako a no isy ianareo mba ho mpiray lova amin'i Jesosy isika. I Abrahama dia niaritra dezera. Eny tsara niaritra dezera izy satria Andriamanitra ny teny hoe any amin'izay hitondrako anao no mampety anao. Isika amin'izao no mametraka olana hoe mafy be ny any Abrahama anaty tanty ohatran'ny hoe confort tamin'izany fa i Abrahama tsy nisy olana satria fantany dia zao any amin'izay tenenin'Andriamanitra izy a ary Andriamanitra miaraka aminy. Alleluia. Enao tsy dezera ny erahanao miaritra miaraka amin'ny tompo. Sikavantsika ny Romanina 9 anie eo amin'ilay hoe zay miara-miaritra amiko 14 angamba na 17 izay zafady. Ozy izy hoe ara-pandova isika ozy izy dia ara-zanaka. Anaran'i Jesosy Romanina 8:17 ara-zanaka dia mpandova eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Amen. Ny zavatra ieretanao tsy dezera fa ny zavatra ieretanao a ny tenanao tsy ho lavo nofinao. Mahatonga l'izy fiaretana satria le nofinao ianao ihany. Ary ny nofinao dia nomenao vanana ireo 40 taona taloha nandraisanao an' Jesosy. Dika zay efa zatra nomena vana izy zany ka amin'ny fotoana nandraisanao an' Jesosy tsy omenao vana tampoka handray. Eo le fiaretana. Maro amin'ny olona mieritreritra hoe zanak'Andriamanitra mila miaritra fahantrana. Tsy fahantrana le izy. Le fiaretana ao anatin'le tsifisina tsy mangalatra ianao. Zay zao le fiaretana. Ao anatin'le tsifisina tsy monimonina ianao. Ao anatin'le tsifisina tsy miketrika ianao. Ao anatin'le tsifisina tsy mitady olona ianao. Dia miaritra ianao satria le nofinao dia mampitemy tsy ianona antsona. Nefa ny Baiboly miteny hoe antsoy aho dia ho valiko ianao. Zany hoe misy zavatra miady ao. Aiza le ady? Ny ainao asaringotry le nofo hidina hifiretaka amin'ny tany a sy le fanahan'Andriamanitra maka ny ainao mba azo aina ao amin'ny tontolo ara-panahy. Alleluia. I Abrahama dia voalaza fa nanantena tanàna namboarin'Andriamanitra tsy natao tanana. Hebreo 1:13 amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana fa nahatazana azy any lavitra eny izy ka ravoravo na era-basy dia nanaiky ny favahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany izy. Amen. Anisan'ny fototry ny finoana. Fantatsika efa mifototry ny finoana anankiray dia teny. Ao a Romanina 10:17 dia manambara fa ny finoana dia avy amin'ny teny ary ny teny dia avy amin'izay tenenin'Andriamanitra. Zay a. Fa fototra anankiray ngeza be io voalazany Hebreo 1:12 io ny fanananao fahatsapana fa tsy tompo-tany ianao fa vahiny. Inona dika ny vahiny kay? Rehefa tonga amin'ny toerana anankiray dia maninona? Mandalo. Raha izay tsy mametraka fo satria maninona? Tsy ho eo. Ary fahatelo anazy sa tsy anazy io lalovana io? Tsy anazy. Amangy anao mifanotrona amin'ny titonté. Amangy anao mifanotrona amin'ny titonté. Nanome ireo marika ngeza be Andriamanitra mba ahafahantsika menakavy miara-miomana ametraka ny fanotrona azo aina amangy anao authentiquement. Dia zavatra tenenin Jesosy dia zao esory ao anatinao ny fahatsapana fa manan-javatra amin'ny anaranao ianao. Hebreo 1:12 vakitsika teo io reo olona finoana rehetra izay naomby io dia tsy nisy na dia raiza ka nametraka ny zavatra teo an-tanany ho toy ny azy fa nahita ny tenany izy ho mpivahiny mandalo. Mahazo aina be zany Andriamanitra rehefa misaina ianao ho isan'ny mpandalo fotsy eto ambony tany satria rehefa tonga ny trompetra
efa mpandalo ianao a de vonina niakatra ary tsy olana vesatra ny azona anao satria any anatinao any efa nanomana ianao fa tsy anao zay ho avelanao fa an'Andriamanitra napetrany eo aminao isitrahanao sy ho ampiasainao ho amin'ny fanjakany sy miatraika maro. Avereny hoe mpivahiny aho hoe mpivahiny aty an-tany aho hoe Genesis 3:24 Genèse 23:4 amin'ny anaran'i Jesosy vahiny sy mpivahiny eto aminareo aho omeo tany fandevenana eto aminareo aho mba hadevenako ny fantiny vadiko tsy ho eto anatrehako. Amen. Izy teneny io Abrahama, izy Abrahama mpivahiny eto ny zavatra ilaika eto fotsiny fahasalasiana ty vatany ty zay fotsiny tsy trano asiana ty vatany ty satria tsy le trano eto fa le trano tsy natao tanana. Alleluia. Toy isika olo finoan'i Abrahama olo fankatoavana ihany koa. Rehefa niteny Andriamanitra amin'ny Genesis 2:12 miala amin'ny rainao andininy fahefany angambany izay tonga de niala izy. Jereo kely pasteur. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nandeha Abrahama araka izay efa nolazain'i Jehovah taminy. Vao niteny Andriamanitra Genesis 12:1-4 tonga de go lasa. Ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama firy taona ianao? 99. Tapahana Zozoty. Tsisy qu'est-ce qu'il y a ça nefa lehibe efa na te anao na te andinina le anana. Ary teony eo izy ny Baiboly nangon'ny Abrahama daholo lehibe ny olon-dehibe rehetra niazy natao voalohany. Tonga de nakato. Rehefa nanao fahatsoa ny Abrahama nanambady any Agara niara-nandro tamin'ny mpanompo vaviny. De jereo nefa ny akabaizan'ny novela rehetra de novela mitantara mba batireo maso mba nisy fanirizy mba nijery reny any mbola tsy nandrain'i Jesosy de tantarana mpiasa vavy miaraka amin'le patron. Tena kekanao Agara hoe zany. Ary de mahavarina fa mahazo fomba oka be le izy. Ny fomba oka tian'izany fa ny fon'Andriamanitra tsy tian'izany. Alleluia. Rehefa nitranga le fahadisono, io le vokatra le fahadisono, hitantsika re avy eo, fa to de hitantsika aloha ty manaraka ty, to de tena Andriamanitra roay io andevavy io sy ny zanany. Ny ampitsininy to de nalefa ny Abrahama, nefa zanany nisy raha avy aminy io zazy io, ary rehefa nievitra izy fa io zany le valimbavaka, nefa valimbavaka ny tereny le izy fa tsy tena le avy n'Andriamanitra. Toy izy Andriamanitra hoe le tsy avy amiko tsy maintsy esorina. Tsika isainany izy zany narary kokoa nandefa ny Agara sy le zaza ray volana ve sa izy efa 3 taona aka tsy maintsy esorina ane le izy aza amin'le gosy eny hoe io ve de tsy mety loatra ka mba atao anana tsy mety tsy maintsy esorina. Tsotranao marina fa 1 mois mbola tsy matadidiny tarehan'ny Abrahama io zazy io. 1 an zany efa manomboka mifikitra le fo. 2 ans efa le miepofo. 3 ans efa tata. 13 ans zany efa ohatry ny ahoana ny lien misy entre ny Abrahama sy Ismaël. Fozy Andriamanitra zangany teny hoe asio lien. Tapao. Ary fomba n'Andriamanitra zany ty miteny hoe tapao ty. Ozy Andriamanitra fotoana famorahana zao tapao. Tonga teo ndray io zaza sy le reny io tsy mety mivareny tapao. Tonga eto isolo tena n'Andriamanitra napatapaka an'izay tokony ho tapahanao amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tapao. Arakaraka ny négocienao ny hoe aloha miandry kely aloha rehefa 12 taona izy ho mafimafy kokoa imelehibe ny le zaza.
mahita toetra ratsy atapaka manomboka andro amaraina, mahita fiainana ratsy atapaka andro amaraina, mahita fahazaran-dratsy atapaka andro amaraina minaran'i Jesosy. Aveo ny teny Andriamanitra atolory Isaka ny ampitsiny tonga dia natolony. Hita tamin'ny réaction-n'i Abrahama fa zay reny tamin'Andriamanitra dia nankatoaviny. Ary i Abrahama tsy hoe olona tanteraka fa olona nizotra tany amin'ny fahatanterahana. Fa rehefa nanao fahadisoana izy ka nitsian'Andriamanitra dia manaiky itsian'Andriamanitra i Abrahama. Amen. Olon'ny fitenenana zavatra tsara ihany koa i Abrahama, olon'ny confession. Izy tsisy nampianatra, fa ohatrany hoe tonga dia azony Abrahama ankevitra zany hoe mila tandremana ny zavatra tenenina. Ny tombontsoa antsika nefa voasoratra amin'ny Baiboly efa nomena ny fanamasina vao mianatra. Ireo olona teo aloha tsapatsapa vao nahita, fa nahavariana nahita zareo. I Abrahama tena hoe miteny zavatra zay tia nitranga, tsy miteny ny zavatra tsy tia nitranga. Korintiana faharoa efatra ny telo ambin'ny folo taty amin'ny révélation itony fanamasina fitao anatin'ny Paul na zavabe voalaza amin'ny Baiboly amin'ny aran'ny Tompo. Ary satria manana izany fanahy ny finoana izany indrindra izahay, araka amin'ny voasoratra hoe nino aho ka dia niteny, dia mino koa izahay ka miteny. Amen. Tandremo ny zavatra teneninao, fa ny zavatra teneninao mamaritra ny finoanao, ny zavatra teneninao mamaritra ny fandresen-dahatra ao anatinao. Aza miteny hoe ka tsy neneny tiako tenenina rehefa voateny le izy, rehefa tsy tiana tenenina dia aza tenenina. Mihaino ve tsika? Inona ny tianao hitranga dia izay tenenina, fa aza vela ho tafateny fotsiny ianao avy eo anenenanao ny zavatra teneninao. Fa i Abrahama ny sedra izy nahita hoe ny fiarahana amin'Andriamanitra ke mila tandremana be ny zavatra tenenina. Ary ny zavatra tenenina ty rangaha ty dia mahavariana, misy be dehibe ao, afaka raisina exemple. Rehefa nanolotra ny Isaka izy dia nanontany le mpanompo niaraka taminy, inona tokony ataonay dia nanazava izy. Hiaraka amin'ny zanako moa izy dia hitondra ny reto zavatra tokony hoentinreto hoe ny tendrombohitra afaka 3 jours zay ozy izy miverina izay mianaka. Nefa izy amin'io hanolotra n'le zaza ho fanatitra. Zany hoe ny tao anatin'ny sainy zany 3e jour tsy mantsisy résurrection. Misy mihaino ve? Zay mianaka ozy izy no hiverina. Alleluia. Jesosy anko efa ntefa hiverina. Ary za mahita fainoko zao hiteny androany hoe rapitso pastera hiverina. Tsy haiko ohatry ny henoko le izy. Satria manahaka ny dian'ny Abrahama amin'ny finoantsika ao amin'ny Kristy. Hiverina sa tsy hiverina? Hiverina. Rapitso maraina amin'ny fotoana sekoly mpamana olana eto. Alleluia. Fa maneno asaina miverina rapitso. Zavatra hafa indray ny rapitso. Fa maneno asaina ho avy indray amin'ny laribia. Zavatra hafa indray ny amin'ny laribia. Zavatra hafa ilainao amin'le apartira ny laribia. Tsy ilainao androany. Tsy ilainao androany le omena amin'ny laribia. Ary tsy omenanao androany le omenanao amin'ny laribia. Fa le amin'ny laribia le ilainao amin'ny laribia. Alleluia. Hiverina izay mianaka. Vita ny sedra ny mpanompo voasedra mihitsy Abrahama miverina avy any, nahavariana araka le niteneniny no nitranga, izy mianaka niverina avy any. Nefa nitenenin'Andriamanitra atolory izy azy io. Nantany Isaka, tia ny kitay, tia ny afo, tia ny antsy. Reto ny zava-misy, fa aiza le tsy misy. Inona le tsy misy? Fanatitra. Toy izy Abrahama, Andriamanitra ny mahalala ary Andriamanitra ny hanome. Tonga ny fotoana le natsatoka le antsy amin'izay, najanon'Andriamanitra le tanany saika aninjitra an'le sabatra sy le antsy kely teo amin'le zanany, fa tonga dia nasian'Andriamanitra fanatitra. Nataon'Andriamanitra arak'izay ny teneniny ny teo amin'ny fiainan'i Abrahama. Teneniny akaikinao, taom-baovao ty hoe aoka izay ny teniteny foana hoe fehezo zavatra teneninao hoe farafakeliny hoe aleo mangina hoe otavidraona maheno tsara tsika hoe zay mahatonga antsika ao anatin'ny toe-pahasalamana tsy mahazo miteny mihitsy ny marary na faran'izay efa teny ao ambavany ary hoana dia mbola omen'Andriamanitra foana ny teniny manambara hoe tsy maty aho fa velona anambara ny asan'i Jehova. Amen. Areoko izay malemilemo izy na izay tsy ampery hika mafy hoe mahery aho. Zany hoe
hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zany a dia tsy mahazo milasy mihitsy ny aveo ambavanao. Tsara ho anao tytony amin'ny anaran'i Jesosy satria misy fahatsaran'Andriamanitra ho avoakanao avy ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Hebreo 9:5 olon'ny faharetana i Abrahama. Ampitaina izy olon'ny finoana izy olon'ny fankatoavana, olon'ny fitenenana zavatra tsara, olon'ny faharetana. Ny finoana zany dia mitaky faharetana. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Araka izany rehefa naharitra tsara Abrahama dia nahazo ny teny fikasana. Amen. Amen. Mahafinaritra ny teny gasy izy tsy ny teny rehefa naharitra. Ahoana izy? Naharitra tsara. Ao ambadik'io faharetana io misy zavatra tsara. Ao ambadik'io faharetana tsara io misy zavatra tsara be. Aza teren'Andriamanitra manana faharetana. Fa oviana izy pasteur zany ny amaly rehefa mety ny fonao. Possible zany Andriamanitra tsy amaly mihitsy. Ambara-pialana eto ambony tany. Satria tsy nety mihitsy ny fontsika. Dia gagitsika avy eo tompo fa manaritra izy tsy mivalinao mihitsy dia amaly ny tompo. Ka ny fonao ne tsy nety mihitsy. Ty le nangatahako, ty le nitakiako, ty le nandrasako. Tetina izy efa saika tafavoaka fa dia tsy hay hoe naninona fa dia miverina indray le adalany. Fa mandrinona ny tsy naharitra tsara teo amin'ilay toerana tsara efa nametrahako anao sy efa nanafahako anao. Mahita fa hiazona ny fiainana mandrakizay izay nomena anao maimpoana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mila mianatra isika manapaharetana. Satria ny zavatra rehetra dia ara-potoana avy amin'Andriamanitra mifanandrify amin'ilay ara-potoana ao anatin'ny fonao amin'ny mantoetra. Ataovy ara-potoana ny fanehoanao ilay toetra andrasan'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy ela amin'ny teny fikasany. Amen. I Abrahama ihany koa dia nanaiky ho fitahiana ho amin'ny manodidina azy. Hitantsika zany amin'ny Genesis 12:2 ozy izy ny Baiboly hoe hitahanao ozy izy ary ho fitahiana ianao zany hoe anaiky ianao hizara zavatra avy amin'izay nomeko ho amin'ny manodidina. Matola izy napetraka eo aminao ho an'ny hafa dia tsy anao le izy fa avy amiko hisitrahan'ny hafa fa tsy an'ny hafa koa le izy. Compliqué be le izy naona loatra izy ty ahoana misy ty taona ty taona tsara ty taona ty. Te hita ny fidelité anao Andriamanitra hoe ny zavatra apetrany eo an-tananao tsy laninao. Tenenina akaikinao tsy ho laninao ny zavatra ho ataony eo aminao hoe tsy ho laninao zavatra ataony eo aminao. Ahoana ary zany tsy ho lany zany? Ianao tonga eo ampivarikena mangataka hoe mba hanaovy ny tena sady mitototra kely ianao zany. Naovy kely atsasaky ny fefany. Toy Andriamanitra hoe omby roa. Fefany ainany zany tsika tany mitoby. Oviany pasteur. Fa tonga avy mama, nga tsy isinana nga le enombe. Satria tena enomby maraina atoandro hariva mivoaka any amin'ny sofina. Angambany azo loto tena. Ny antony tsy natao ho anao rery zany io. Sady tsy laninao rery io. Nefa le omby raha voavonono dia tsy afaka hoe tehirizina ho anao mandritra ny firy-taona fa tsy maintsy hohanina eo no eo. Amin'ny taona ty sokafo lavidavitra amin'ny masonao. Misy olona tokony hisitraka ny zavatra avy amin'Andriamanitra eo amin'ny manodidina anao ho ampandalovin'Andriamanitra ho eny an-tananao. Aza kepoka le anjara tian'Andriamanitra hisitrahany hafa fa avelao Andriamanitra hitarika anao maneke ho tariana aza asiana fanahiana maneke fotsiny ho fitaovana tsara fa raha ny hafa aza ampandaloviny eo aminao nenao tsiritra. Amen. Tonga dia misy anady mivavaka tompo ty zavatra ty ve ana daholo valan'izay aloha tsy tonga dia tsy miteny hoe misolo tena fanamasina fa tonga dia valiko le izy tsia. Tonga dia zay iny zany tsy miendry valy hoe amin'ny tindra mitoraka teo ohatry ny ana daholo ony. Tena marina fa tena mivavaka pasteur fa reko be mihitsy tena tsy haiko mireko be mihitsy fa amin'ity volo ty ony tsy mandodima hony ale amin'ny anaran'i Jesosy. Zay ane mahatonga antsika mitandrina reto amin'ity le hoe ny teny tamiko ty ny tompo.
izy ina le teneny taminao aloha ina aloha le niteneny taminao zavatra mapety anao ve tsy miteny hoe tsy miteny zavatra mapety anao Andriamanitra so dia zay indray no tapatapahanao dia alefanao tsy zay le tiako teneny fa ho iaho hoe ny akabiazany zavatra tenenin'Andriamanitra dia zavatra to dia renao mihitsy ny hoe tsy mahafinaritra ny nofo fa va tsara fotsiny mankatao fanamasina anampy anao fanamasina diserne zay tokony ho disernena fa ny zavatra hitako aloha Andriamanitra tsy manipaka ny zavatra tenenina satria spesial ianao dia aminao manokana izy miteny zavatra spesial tampoka zay manohatra ny teniny tena tandremo fa ohatra n'iny ny lanitra sy ny ary ambany tsika manino zany no asain'Andriamanitra ho tenena fa aoka isika anintsy ny fomba famindrantsika eo retren'Andriamanitra afaka iresaka aminao ny tompo fa manana discernement tsy zay feo tonga dia boriborina hoe any tompo satria mahafinaritra anao le izy i Abrahama ihany koa ao amin'ny Genesis toko fa 20 izay dia nandrasan'Andriamanitra hivavaka ao amin'ny fahavalony zany mbola anatin'le fahombiazany finoany daholo vavaka ao amin'ny fahavalo rehefa avy mivavaka ao an'ny Abimeleka marina fa ty Abimeleka ty mpanjaka amin'ny Filistina zay naka ny Sara mihitsy hoe 4 taona mbola misy maka ihany manjany zany raha matobe efa tena jero tsara efa any amin'ny 90 ans zany fa mbola matara-panjaka mbola mitanana zany ny Sara tao anatin'izay loatra ny zavatra be deaibe mifamaofao zay nanao intervention Andriamanitra tsy navelany ho kasiany Abimeleka Sara fa ny teny Andriamanitra momba ianao mantsy ny Abimeleka sy ny taranakao ambara-pifona n'io lehilahy io izy zay mpaminany asaiko mifona ho anao problema ny Abimeleka sy ny Abrahama mitovy fa ny lesona nasain'Andriamanitra ho ampiariny Abrahama mivavaka ho an'izay mitovy problema amin'ny tena aloha vao neny tena mahavariana Andriamanitra zany tsy maiky amin'ny anao fa maiky amin'ny ny hafa zay ne pasteur tsy hitako mihitsy na sujet de plena hoetiko hoe tsotra be liste un problème anao dia hoeto ho an'ny hafa jirama ohatra eto ambavaka ny olona rehetra zay miketrika momba ny jirama tsy mahita tory tsy mahasakafo noho ny amin'ny jirama vao mitefotsiny hoe jito tambolibolika be zany nikipoko mila sekoly zany olona zany alleloia azonareo ve izy nefa sika hiteny le olona hoe jire Jehova jire zany mafy any arety le rehefa vesara ny zavatra tsy hay atao sy tsy ho vity zay ka tsy entiny eo amin'i Jesosy eny sady tsy mahatelikanina ny tsy mahasaina ny tsy manara maka-rivotra kely orina ina sakafo tianao tsy izy tiako hoe teo amin'i Jesosy fa raha zany no antaninao an'izany mahita valy inona tiana sakafo alleloia dia mbola tsy manomboka fivadikana reto daholo ary vidio raha ohatra alleloia soma tena akaikinao ny olona tsara hoe tsara ho an'ny hafa aloha fa manaraka ny tsara ho azy hoe misy olona zao any mety miady saina momba ny farany volana dia eto ambavaka le olona be deaibe any ambadika any koa miady saina ho amin'ny farany volany ary ny sujet tsy hoe hivaly le farany volana fa mba hifanena amin'i Jesosy izy amen raha ho tsongaiky vedrika fotsiny eto inona daholo ny endriky ny fahombiazana ny Abrahama voalohany prédestiné izy anahaka an'Andriamanitra fatatsika izay leson'izay notendrena meloa i Abrahama anahaka an'Andriamanitra tahakasy ianao notendrena meloa anahaka an'i Kristy taiza hoe za moa i Abrahama nanahaka an'Andriamanitra rehefa nitenen'Andriamanitra hoe afoiziny lahy tokanao tena voapirofo fa nananany le izy satria iny ny kely sy tokana mba nananany fa noho ny amin'ny besoin n'Andriamanitra dia nalefany satria mpankatoa izy nanana ny fon'Andriamanitra voalaza arak'ilay Romana toko 7 vakitsika teo fa ray mino izy
Jesosy indray a tompony finoana. Alleloia. Sy mpanefa ny finoana. Zay mahatonga Jesosy maika be naka ny finoany Abrahama izay efa nivolavolain'Andriamanitra ny apita tamin'ireo taranaka faramandimy fa vao tonga tao amin'i Jesosy a tonga dia mifenoany Jesosy ho tonga finoan'Andriamanitra. Amen. I Abrahama koa dia voalaza afaka sakaizan'Andriamanitra. Sakaizan'Andriamanitra noho ny finoana. Jacob 2:23 vedete pasteur. Jacob 2:23. Alleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe ary Abrahama nino n'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Amen. Ny akaman'ny tompo zany dia olona mino. Naman'i Jesosy zany dia olona mino. Ny olona sakaizan'Andriamanitra zany dia olona mino. Ary Jesosy dia nilaza fa tsy mpanompo intsony izy ny antsoina anareo fa sakaiza. I Abrahama dia nametran'Andriamanitra fitahiana ihany koa an-taranaka. Genesis a Galatiana 3:17 azafady tompo. Galaty 3:14. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy afan'i Nazareta. Mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahiana any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasana amin'ny fanahy. Amen. Nisy fanekena nataon'Andriamanitra teo amin'io lehilahy io sy ny taranany. Dia izay naterany rehetra tonga dia misitraka an'io fitahiana io avy amin'Andriamanitra. Ny tena programan'Andriamanitra nefa tsy hijanona eo amin'ilay fitahiana n'io karazana taranaka anankiray io satria ilay tena taranaka dia voalaza fa Kristy. Dia nalain'Andriamanitra ilay fitahianan'i Abrahama dia nafindra ny aiza ho ao amin'ny Kristy. Dia androany mety tsy jiosy ianao malagasy fa rehefa nandrain'i Jesosy ianao a dia vonona ho anao ilay fahafenoan'ilay fitahiana tahaka izay naseho teo amin'ny fiainan'i Abrahama fa feno ao amin'ny Kristy. Tena akaikinao tsy ao aminao ilay izy hoe fa ao amin'ny Kristy ilay izy. Amen. Hitantsika teo ihany koa fa nisy fanekenana joron'Andriamanitra amin'ny mahazanaky Abrahama. Voalaza teo fa ny zanaky Abrahama le niresantsika teo iny le vehivavy izy zao tonga dia nitsongain'i Jesosy manokana hoe zanaky Abrahama izy tsy tokony fatorany Satana. Alleluia. Fa mihoatra noho izay ianao rehefa nivonjena ianao dia afaka hiaina fiainana tsy misy aretina. Afaka. Dia misy fotoana hoe fa maninona ilay izy ary mety misy fotoana ohatra miverina kely dia ohatra mandalo kely. Reny rehetrareny dia karazan-javatra avelan'Andriamanitra hitranga anamafisan'orona fa tsisy ansaraka anao amin'ny fitiavan'Andriamanitra na inona na fahoriana na fanentainana na inona mitranga dia maika ohatra manamafy orona ny ao anatinao hoe tsisy miala mitompo izany eto na maharary na manaintaina na reraka na godraka na raraka na tsisy vola na be vola na matanjaka be na salama be dia tsisy araka amin'ny Kristy. Amen. I Abrahama koa dia nomen'Andriamanitra opportunité lasa anarany ny toerana nametrahana an'ireo olona izay tsara fitondratena sy nanaraka tsara an'Andriamanitra nandritra ny testamenta taloha. Dia io mahatonga ilay paradisa tany ambany tany nahazo anarana hoe atratrany Abrahama. Alleluia. Misy dikany daholo zany eritreretinareo zany hoe eto ambony tany zao mety hoe misy anarana lalana dia anaran'olona fa ny Abrahama le paradisa nanangonana ny olona voavonjy taloha mitondra ny anarany ao atratrany Abrahama. Ny tiako tenenina aminao olona tena sarobidy teo imason'Andriamanitra io lehilahy io fa avy tao no nipoiran'i Kristy mba ho ny fahatsarana rehetra naseho tamin'ny Abrahama feno ao amin'ny Kristy miaraka amin'izay mbola tsy naseho hatramin'izay tian'Andriamanitra seho eo amin'ny fiainanao. Amen. Nofinofiny Abrahama dia fantatsika efa tahita tanàna tsy natao tanana izy ary izay tonga n'Andriamanitra nitsangana deside hanangana ny tany vaovao na inkio hoe Jerosalema vaovao. Ho an'ny jentilisa amin'ny Genesis 23:6 dia nahazo anarana izy hoe andri-dehibe. Izany hoe nampiaiky ny jentilisa manodidina ny fomba nitahian'Andriamanitra azy. Mitodika nijery an'i Abrahama ny jentilisa dia niaiky. Androany mitodika mijery an'i Jesosy ny olona dia miaiky rehefa mijery ny fiainanao. Mazava amin'izay ngamba le relation rehetra. Alleluia.
anisan'ny fahatsapanana nanany Abrahama dia tao anatina fahabangana tsy nanana mpandova izy no nahatsapa amin'ny fahafenoany fanatrehan'Andriamanitra. I Adama ny aina tao anatina fahafenoana nanoman'Andriamanitra ny zavatra rehetra mety ho ilainy, fa rehefa nanota dia nanomboka nandre fahabangana. Ny fandrenesana fahabangana dia avy amin'ny fahotana manokatra vision diso. Tsy le zaridaina tsara tare feno zavatsoa amin'ny fahafenoana tokony isitrahana, fa lasa fitanjahana avy amin'ny fisokafa maso toy ny menatra amina zavatra tsy mbola nytenen'Andriamanitra fa tokony ho menatra. I Adama sevany efa nitanjaka mialohan'ny nanote, fa tsy problema le fitanjahana rehefa tsy teo ny ota. Ino tsara ne? Tsy problema mitanjaka rehefa tsy manota, fa vo nanota dia lasa problema le tsy ampy rehefa Andriamanitra nanombana hoe fazy voalohany a mandendeha bridana zareo, fazy faharoa manomboka miakanjo, fazy fahatelo manomboka misy programme. Tena kekanao tsy hoe hibridana mandrak'izay hoe edena ne, fa misy fotoana ny zavatra rehetra hoe ary tsy tokony hampahory le izy hoe. Ny problema teto zany dia zao, le fampahorinana nomboka na hatratra ny fomba fijerin'izy mivady hoe tiany tsy misy, nefa Andriamanitra nanao ny feno tao edena ho azy. Ka raha manatrika eto ianao mahatsapa ohatry ny tiany tsy misy a, dia miverenao amin'Andriamanitra. Fa amin'Andriamanitra tsy tokony hahatsapa tiany tsy misy, fa tokony hisaotra an'Andriamanitra amin'ny tiany misy. Eto ambavaka pastera efa nisofoko gauche ty efa 4 taona ary sofina droite leo ahoana aza resana sy neke tsy maninona. Ka le sofina droite tsy maninona mihitsy ny tokony hisaoranao an'Andriamanitra, fa raha izy roa iny miaraka manany ka entana antsika. Eny aleo tokoa ny anankiray aloha no gitanao zany. Fa ny amin'ilay fomba fijery lasa mora monmonina amin'izay tsy ampy, fa lasa tsy mahay mankasitraka amin'izay misy. Tambavaka pastera fa ratsy karama. Aleo esorina reo rehefa ratsy. Sa hoana? Konao no hita fa ratsy le iziko. Leo menan'le olona mitsiriritran'le izy ery ambany ery. Aza manao an'izany. Miverenao amin'Andriamanitra dia mankasitrahan'Andriamanitra. Aza ho isan'ny olona mora monmonina satria ohatry tsy ampy lava, ohatry tsy ampy lava. Afaka no ampy io. Rehefa misokatra ny ao anatinao mametraka an'Andriamanitra, tompo tsy asiako fanahina. Aiza koa ve dia chiffre ve ny hitondra ny humeur anao? 100 000, 10 000, 5 000. Isa fomba fanisana ve? Nomen'Andriamanitra volamena sy volafotsy sy arena be dia be ny zanak'Israely nivoaka ny Egypte. Faly ary daholo. Tonga ihany ny fotoana laibany ihany tsika. Alleluia. Fandona tana daholo. Tena ohatrina ianareo fanisa teo ny anay 500 kilos. Alleluia. Ny nareo firy 503 kilos. Dia ny telo eo ambany ny 510. Eny e, samy mihoatra ny 500 za fa ndao tsika hivoaka fa nentin'i Jehovah mivoaka e. Dia raha ina tompo e. Tonga tany amin'ny désert amin'izay. Aizy tiana takalo? Tsisy. Izy ampivarotra mandray antony tsisy. Inona ary mavezatra be ty vaty ty 500 kilos. Fa tao inona koa ry ty? Ozy Andriamanitra. Nona tsy volamena ny ahavoky ianao, fa za afaka mampidina mana ahavoky ianao. Nona ve sa tsy none? Dia namalina zany none, none, none. Nampidin'Andriamanitra amin'izay mana. Teta sa tsy teta? Teta, teta, de teta. Kapohy mivady nivoaka ny rano. Le 500 kilos amin'io tsy nitsana. Tena kekinao tsy nampiasaina akory. Haingo-trano navesatra tao fotsiny. Ohatran'ny te hina hena, mpanodin'Andriamanitra ny papelika. Alléluia. Genesis 18, 17, 19. Genesis 7:20, 7:20 ka hatramin'ny 9:7. Iverina kelitsika amin'ny zavatra nytenenin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny weekend teo. Ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah nanao hoe afeniko amin'ny Abrahama va izay ataoko, fa Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa, ary aminy no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa efa nifidy azy aho mba handidi ny zanany sy ny taranany
mandimby azy hitandreman'ireo ny lalan'i Jehovah anao izay marina sy mahitsy mba hitondran'i Jehovah ny amin'ny Abrahama izay efa nolazainy taminy. Amen. Fa manin'Andriamanitra no mifidy any Abrahama. Za koa raha angamba tia nofidiana dia eno ary zaniko. Mba eno dia mba ataoviko. I Abrahama hony dia nahatakatra fa tsy izy rery ny tian'Andriamanitra anaovana programa fa izy sy ny taranany. Karazan'olona misaina lavitra zany no mety amin'Andriamanitra, misaina taranaka, génération mifandimby be dia be. Nitady mpandovy Abrahama, tsy nomen'Andriamanitra raha tsy masaka atao amin'ny Abrahama amin'izay fahamarinany ity zavatra anankiray ity, fa ny tena nilainy Abrahama tsy vola aman-karena ary tsy mpandovy fa Andriamanitra, ary ny tena maizy azy any Abrahama tsy vola aman-karena tsy mpandovy fa Andriamanitra. Ny lova azo ny Abrahama ampitaina zany tsy zavatra tsy arena fa Andriamanitra. Dikan'izay nanomboka teraka tao am-pony i Abrahama amin'izay hoe retombo be dia be reto zany tsy anahy. Reo zany mety afaka zarazaraina, ary tena zarazaraina izy fatatsika tsara fa tamin'ireo zanaka izay naterany tamin'ny vehivavy hafa rehefa maty Sara, attention kosa aloha, efa maty Sara. Tenekeko rehefa maty Sara hoe dia niteraka tamin'ny vehivavy hafa izy atao hoe ketora. Mino fa tsy niketiketiko raha matoy tamin'izany, mino an'izany mpampiadana le Abrahama tamin'ny tanim-potoanany. Baiboly dia milaza nangonina Abrahama ny fananany dia nizarazarainy tamin'ireo zanany ireo, fa Isaka zay rehetra nananany nampitainy. Ny an'i Isaka tsy fananana fa teny. Le tena maizy azy any Abrahama zany hoe ny fisian'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Abrahama no nampitainy Abrahama tamin'ny Isaka, toy izy Andriamanitra hoe zay no nifidianako azy. I Abrahama zany mbola tamin'izany dia efa nahatakatra sahady an'le hoe razanaka dia mpandovan'Andriamanitra. Ina zany le lova? Andriamanitra le lovainao. Rehefa manomboka misokatra ny ao anatinao fa Andriamanitra ny lovanao dia tsy misy zavatra ny tantsony manomboka tianao holovaina. Alleluia. Afaka ampandalovon'Andriamanitra zany, ary tsy voatery ampandalovon'Andriamanitra koa. Afaka hitahanao amina lova hita maso Andriamanitra fa tsy voatery lova koa no hitahiny anao, tonga dia fampahitana fity fotsiny tsotro zao. Possible afaka mampiapita avy any amin'ny ray aman-dreninao sy fianakaviana ny tompo, fa rehefa tsy manaiky koa fianakaviana mety misy problema na tsy manana fianakaviana dia tsy olona n'izany fa fianakavianao any an-danitra afaka ampiapitan'izay mety ho ilainao ara-potoana amin'ny anaran'i Jesosy. Tokony ho afaka avy any anaty zany hoe zay pastereta mba karazany avy fianakaviana tena manitra be, tsisy idiran'izay tsy olona izy satria fianakavianareo zao Andriamanitra. Voatarako an'Andriamanitra tsy manitra. Mody tsy mitondra ninninina izy. Zay kosa aloha dia zareo zay. Zareo zany rehefa tonga eto ambony tany tsy tonga dia popi, tsy tonga totr'izay. Tsy mampanina zay manao popi. Tsy any le izy. Fa rehefa tonga Jesosy tsisy ninina. Fa zay ilainy kosa tsy maintsy tonga eo. Tsy kio zany le hoe anao zavatra dia aiza lovo anao, tsy dia fomba zareo loatra zay. Nefa ry zareo nanangana anao, nanangana antsika. Dika zay tsy tokony ho fomba antsika koa zany zay. Amin'ity taonty tena kaikinao amin'ity taonty hoe andingan'Andriamanitra hoe tsy hanananao moyen hoe fa hijoro Andriamanitra amin'ny fanotronana hoe satria tsy miankina amin'ny moyen fonao. Asoitehaka mafy tsara ho an-tompo. Ozy Andriamanitra ny fidy an'io lehilahy io satria ny ao am-pony ampiepita ny lova zay nomeko azy izy. Fa ina le lova? Genesis 15 Andriamanitra dia mise présenté i Abrahama. Andiny voalohany. Genesis 15 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Be voninahitra tompony hery. Alleluia. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny teny Jehovah tamin'ny fahitana nankananao hoe aza matahotra ry Abrahama, izao no ampinganao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Amen. Andriamanitra, inona valim-pity raha manaraka anao toy Andriamanitra? Za.
ohatrany tapaka zany amin'ny Petroa zany fotony za fotsiny henoko teo fa inona sao dia tsisy toenaka hoe za dia anome anao vola be aman-karena antanio pasteur Franck ohatrany tapaka le amin'ny Petroa a tsy tapaka le amin'ny Petroa ka Andriamanitra ny teo fa izy le izy meo any ampinga fako miary tena amin'ireo fahavalo rehetra sy ny zanatsipika zay mamely aty amin'izao tontolo zao sy ny Andriamanitra za iza za zay le fiarahan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zay nampitainy Abrahama tamin'ny zanany sy ny taranany. Mahita fa ho tanteraka ny fidianan'Andriamanitra anao amin'ity taona ity. Satria iaina ianao fa ny tsara indrindra sy ny lehibe indrindra ny arenao anao dia Jesosy ao anatinao. Ary ny zavatra ho ampitainao dia Jesosy ao anatinao. Amen. Tena kaikinao tsy zavatra ny tany hoe fa Andriamanitra ao anatinao hoe. Alléluia. Farany a Genesis a toko fa 7 andininy fa 4. Amin'ny anarana Jesosy fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va amin'ny fotoan'andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao aho ary Sara anana zazalahy. Amen. Napetraka Andriamanitra ny dila fa anisy Abrahama miara-miasa. Ozy Andriamanitra le miracle possible fa alohan'le miracle aloha za aloha tsy maintsy za aloha miverina eo aminao dia ho tonga io zavatra hirinao eo. Io zaza mety hoe verina fanandrasana io mety io le fahasalamana andrasanao andro amaraina, mety io le kasika, mety io le fananganana ny hery sy tanjaka vaovao indray reraka pastera tamin'ny weekend atsangana ianao andro amaraina fa alohany anangananao andro amaraina ny fanatrehan'Andriamanitra aloha no eo aminao sy ao anatinao dia manaraka avy eo ny fahagagana ilainao. Hitanareo ve tena mifamatopatotra tamin'Andriamanitra ty lehilahy atao hoe Abrahama ty. Tandindo ny anondro an Jesosy fa Jesosy tena nyteny mihitsiny hoe zay naniraka ao izy dia miaraka amiko ary tsy mandao aho irery izy satria zaho izy manao zay sitrany mandrakariva. Sekoly fanasitranana andro amin'ny maraina mampety anao io dia arao le zavatra nytenenina teo. Manaraka ny dian'ny Abrahama, ny finoan'i Abrahama dia jereo hoe zay nytenenin'Andriamanitra ny ray sy ny dia nataony. Ny fiarahana tamin'Andriamanitra mihoatra no le arena hita maso fa ny fiarahana tamin'Andriamanitra tena ny tompon-tany amin'Andriamanitra mihitsy ny fomam-panahiny. Anisana tonga n'Andriamanitra ny fidy azy dia ny fahatsapany Abrahama fa Andriamanitra mihitsy le tena arena zay mahatonga n'le tena zanany araka ny teny fikasana tsy fananana hita maso ny nampitaina fa tsodrano amin'ny fahafahan'le zanany Isaka hiaraka amin'Andriamanitra tahaka izay niarahany tamin'Andriamanitra. Zavatra tena ilainao tsy fanasitranana fa ny fahafahanao miaraka amin'le mpanao fanasitranana. Amen. Ny tena ilainao fisokafan'ny ao anaty tsy ho voarebirebina fanaintaina sy fampahoriana sy aretina fa namitranga ary zany mbola mitodika foana ao anatinao hoe tompo enao ny fifaliako enao ny heriko enao no ampingako enao ny fiainako enao ny rehetra ho na mandady ary anatrika sekoly satria any rendez-vous ako aminao. Misy fotoana anie na niakatra tamin'ity tory teny tsy vita eto zany vao tantaraina androany zany vao resa. Misy fotoana tsy vita mandalo dolo mpiara aminao na pasteur maka saina tsy maka saina fa marary fa mbola tsy azonao hoe confession le izy dia ahona tokoa mora mitena hoe tena marary ary efa nitoro teny eto kinainao ve hoe fa naninona tena kaikinao zay tsy takatry ny saina hoe vitain'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehany hoe satria misy teny eo amin'ny fanatrehany hoe misy hery mivoaka eo amin'ny fanatrehany hoe misy hery mivoaka avy ao anatinao hoe mamanga ny vatanao avy amin'Andriamanitra lizy hoe fa tsy anao raha anao mantsy le hery dia azonao avoaka amin'izay tiavanao azy eo homany daholo fakatsara fa moka an'le izy tsika tsisy ninona mivoaka zany eo fa baraka eo tsy anao le hery
anazy. Tsy anao koa ny teny anazy. Tsy anao koa le fanasitrana tsy hoe raisiko ny anjara fanasitrana tokony ho ana fanasitrana. Anao taiza? Tsy anao ka anazy. Raha mety ny fonao dia hosikafo ny fony mba ho mety izy anomele izy androany maraina. Inona le karazana mety renao le izy teo e. Ny fahafahanao mifandray amin'Andriamanitra, mifandray amin'ny fanatrehany, mametraka azy ho izy no ivony, izy ny rehetra, izy le tena ilaina. Tsy le fanasitrana dia tsy tenao, zay zao dia mahatonga azy tsy mideside manasitrana satria tsy tratra le tanjona. Ny tanjona tsy hainao sitrana dia tsy hita tsony. Fa ny tanjona ianao hitan'Andriamanitra foana eo amin'ny fanatrehany. Amen. Amen. Mahita fanasitrana andro amaraina mahazo toerana. Mahita fanasitrana izay voahoman'Andriamanitra ao amin'ity sekoly andro amaraina ity, ahatratra ny olona izay nanokatra amin'ny fony fa ay azo atao tsara miara-miaina amin'Andriamanitra faran'izay akaiky tahak'izay niaina ny Abrahama an'izany. Manasanao hitsangana antsika hisaotra an'Andriamanitra fotsika manontolo. Ankasitrahany iray amin'ny alalan'i Jesosy. Saotra betsika ny amin'ny fanehoanao zavatra be deaibe. Hay tokoa tena mifidy olona ianao araka ny ao anatin'ny fony io olona io. Misy taona izay diso hevitra. Misy taona izay diso fomba fijery. Misy taona izay manery fotsiny hoe zao no tianao hividianana olona. Fa misaotra anao fa amin'ny lalan'ny teny. Amin'ny lalan'ny fanahinao dia ahitsinao. Fa ny mahatonga anao ny fidy any Abrahama. Nampatsiahivinao anay androany tahaka ny lesona nomenao mpanomponao tamin'ny herinandro farany teo. Fa vonona izy ampiampitan'izay nananany dia ianao ho eo amin'ny taranany izany hoe tsy azy rery fa le fafahana mizara mihitsiny. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ny sarobidy indrindra aminay. Tsy izahay salama fa ianao eo amin'ny fiainanay. Na dia misy fotoana azy ohatran'ny marary izay. Tsy any aminay marary fa any amin'le ianao miaraka aminay. Aoka isokatra ao amin'izany fahamarinany teny izany tsiraray amin'izay tonga eto. Tsy ho ampahoriany ny zavatra ilaina. Tsy ho ampahoriany ny zavatra ny tany. Menao anay androany tompo ao fa ny olony finoana hatramin'izay. Tianao mbola hiaina n'ireo olony finoana androany ary mihoatra noho izany azy. Dia izay mahatsapa fa eto ambony tany, mpivahiny ny olony finoana. Ndreto izay miverina aminao mangataka famindram-po sy famelan-keloka. Misy taona izay mieritreritra fa olony finoana dia natao hitoetra sy galabona be amin'ny fahafenao eto ambony tany. Nefa androany nampatsiahivinao fa ny olony finoana, le tena finoana avy aminao dia olona mahatsapa ny teny fa mpivahiny ary mivahiny. Zavatra anankiray fotsiny tenen'i Abrahama hoe ilainy teo amin'ity tany fivahinianany ity, toerana sy nafasana andevenana ny vatany miandra ny fitsanganany tena maty. Tompo aoka iongotra sy aisitra ao am-pon'ny olona ny fahatsapana fa ho ela eto ambony tany izy. Aoka hosolona an'ity fahatsapana ity fa tena mpivahiny izay ary manomana ny fiverenana ao aminao. Ao anatin'ny famerenana ny fiverenana ao aminao, aoka azo antoka ny tsiraray avy fa ny sarobidy indrindra tsy le fahasalamana verina fa izahay tafaverina ao aminao. Le kerahala sarabara robrozora hondoroera sie. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fanasitranana eo amin'ny fiainam-panahinao. Mahita fanasitranana eo amin'ny fiainam-panahinao. Manonona fahasalamana, fiadanana, fanafana eo amin'ny fiainam-panahinao anatin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mahita fa misokatra ny ao anatinao fa tena mpivahiny ianao. Mpivahiny mitandrina fotsiny an'ilay vatana, fa tsy ho vatana io ino natao ho karakaraina, fa ny fiainam-panahinao aloha natao ho karakaraina. Ohatra ny fahaterenao amin'ilay fahasalamana tsy tomombana amin'ny vatana, ny tokony ho fahaterenao mihoatra amin'ny fiainam-panahinao tsy mety tafajoro amin'izay ilain'Andriamanitra. Omeo an'Andriamanitra izay ilainy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto androany maraina. Ao ny tery, ao ny repitra, ao ny reraka, ao ihany koa ny sepitra, ao ny mety efa safotra mihitsy fa noho ny amin'ny teninao androany maraina dia misokatra vaovao ny fanantenana fa mbola possible ny zavatra rehetra. Misaotra fa teo amin'ny fiainan'i Abrahama zavatra efa impossible mbola nataonao. Inona ihany koa fa amin'ity maraim-baovao ity Andriamanitra ny impossible ianao. Izay vitanao hatramin'izay hainao averina fa indrindra Andriamanitra mifanotronana ianao izay mbola tsy nasehoanao hatramin'izay azonao aseho amin'ny fiainan'ireto zanako reto. Tsaroviny tsiraray avy izay tonga amin'ity fiandohan'ny herinandro ity, eo amin'izay mampahory azy, eo amin'izay manaintainy eo amin'ny vatany, apetrao amin'ny faritra marary ny tananao ankavana dia harivavaka tsika. Tompo, reo ny zanakao, reo ny mpanomponao sy ny vahoakanao. Azavela hiala maina avy eto amin'ny fanatrehanao izy reo, mametraka ny sarobidy ny fanatrehanao izy, ho lova sy fananana ambony indrindra. Raha amin'ny anaran'i Jesosy, aoka iseho ny voninahitra ao, manonona fanasitranana amin'ny vatanao, hatrany amin'ny loha, maso, orona, vava, nify, akanjo nify amin'ny anaran'i Jesosy, tenda
atyvavy lalakanina lalandrivotra manomboka eo amin'ny orona avokavoka tsinay vavony aty zay rehetra ataova tsy voatanisy eto taova mpananana sitrana amin'ny anaran Jesosy Kristy avy Nazareta sitrana amin'ny anaran Jesosy Kristy avy Nazareta zay mety eo amin'ny fonao eo amin'ny kibo mety ozatra mety tsy eo inona raha fivotosana aoka zany anjavona amin'ny anaran Jesosy Kristy avy Nazareta mety amin'ny articulation tolana mety nofo mety ozatra mety folaka tsy haiko hoe inona le izy fa tononona amin'ny anaran Jesosy andro amin'ny maraina mandraisany anjara fanasitranana omena Andriamanitra anao amin'ity marain'ity amin'ny anaran Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Ao fontanao dia fisaorana atao fisaoran'ny olona tsy mivaky loha amin'ny zavatry ny tany atao fisaoran'ny olona mpivahiny manomana ny fodiny ao amin'Andriamanitra atao fisaoran'ny olona mampepita an'Andriamanitra olovany satria Andriamanitra no hareny indrindra. Saotra ray amin'ny anaran Jesosy Kristy avy Nazareta. Saotra betsaka menao anay ny fotoana ny teny fanatrehanao ny fanahinao ny afatra ny fampahirezana ny fananganana ray sy tompo ny voninahitra fa mendrika anao zany zay fanao foana ne dia averina aminao androany ary tonononay fa anao mandrakizay amin'ny anaran Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Teka mafitsika ho antompo mahazo toerana. Tany tompotsika. Alléluia. Alléluia. Tatsika Andriamanitra natan'izay teny zay. Amen. Tendrikinao mpivahiny ianao tsy tompo tany zany ianao tsy tompo ninnininy zany ianao manomana ny fiverenanao ianao dia ao anatin'izay hoe karakaraina ny fahasalamanao. Amen. Ataon'Andriamanitra tomombana zany ny fahasalaman'ny olona tsy te hijanona eto. Safady pasteur. Safady. Nandrivotra le cahier. Fona na tompoko. Fona ana. Rapide Sekoly mpamana olana sitrapon'Andriamanitra dia pasteur Rodolphe no miakatra eto raha afaka ianao indrindra dia manasanao mpitiavana tongava fa tsy lany fotoana zany ianao tonga eto tena sahako miteny an'izany gagné zavatra be dia be ianao mandray teny avy amin'Andriamanitra mitombo ny ao anatinao mahalala an'Andriamanitra miaina ny fisalasalana momba ny fiainana manomboka maro toerana eve zao zany le andrasan'Andriamanitra eve avy ety amiko natao iova zany mahatonga an'Andriamanitra miasa faingana ahafahany zavatra rehetra mba ilamina sy izotra ho any amin'ny voninahitra. Tena kaikinao mety io atreo apitsikina ny androany hoe manomana ny tsara indrindra Andriamanitra hoe fa Andriamanitra ny tsara ambony hoe le tsara indrindra eritreretinao. Amen. Raisiny tsotra zay tononona amin'ny anaran Jesosy Kristy tompo. Manonona amin'ny anaran Jesosy fa mifanahy ny finoana zay ao amin'ny Kristy mitondra ny finoan'Andriamanitra ho ao anatinao. Tononona amin'ny anaran Jesosy fa tahaka ny havahany taranaka Abrahama no hiavahanao amin'ny mahataranaka Andriamanitra anao. Tsy noho ny amin'ny mahazanaka Andriamanitra anao fa noho ny amin'ilay Andriamanitra nanangana anao ho zanaka. Manonona amin'ny anaran Jesosy fa herinandro mahafinaritra be hitombon'ny fiarahanao amin'Andriamanitra ty herinandro ty. Hitombo avy ao anatinao ny fahatsapana fa Andriamanitra ny rehetra ambonin'ny zavatra mety ho irinao. Tononona amin'ny anaran Jesosy ny fahatsapanao mihoatra fa tena mpivahiny tsy misy anao zay misy ampandalovina eo aminao mba hahafahanao misitraka amin'ny fanotronan'Andriamanitra malalaka. Mandehana fa ty androandroany ty dia tsofina rano sy tononona ho andro tsara nomeny Jehovah iravoravonao amin'ny anaran Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zarao fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao atsika tsiraray avy